Miandrabe ny tsikany alzay izay indray ny lohahevitra ho resadresantsika ao amin'ity androany ity ary ety ampiandohana dia tsara ny manamarika fa dia anatin'ny vanim-potoana manasara taona tanteraka isika amin'izao fotoan'izao ary miditra tsikelikely makany amin'ny ririnina ny alzay dia karazana tsioka hita eny anelanelan'ny tropika mitsoka avy any avaratra atsinanana makany atsimbandrefana izy any amin'ny ilabolatany avaratra fa avy any amin'ny atsimo atsinanana makany avaratra andrefana kosa izy raha ety amin'ny ilabolatany atsimbo eo amin'ny 5 metatra isa-tsekondra eo ny afanganam-pandehan-drivotra entiny araka ny efa voalaza hatrany dia matanjaka kokoa ny alzay amin'izao fotoana izao raha eto Madagasikara misy ny atao hoe anticyclone izay faritra ahitana tsindrin'ny atmosfera ambony araka ny fanantonan'ny nivony ary misy rivotra mitsoka mifanohitra amin'ny fiodin'ny famantaranandro araka ny tanjaky ny anticyclone araka izany no afiatrakan'ny alzay eto amin'nositsika manamaina ny andro amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara ny fitsokan'ny alzay rehefa vanim-potoana ny faravaratra iny fa mitondra orana erika ary rivotra kosa izany ao an'iny ilany atsinana nosy iny rehefa vanim-potoana ny ririnina etsy andanin'izay dia ilaina tanteraka ny karazana tsioka toy ity any amin'ny hoandreo tatsambo sy ny mpampiasa ranomasina izay entina mamakivaky ny ranomasimbe miankina amin'ny tanjany ny fototry ny fifamoivoizana eny an-dranomasina ny tsiokan'ny alzay anisan'ny andraikitry ny meteo Madagasikara ny manara-mason'ny tsiokan'ny alzay na ety an-tanety na eny an-dranomasina.